Mitodika ty fianarantsoa indray ny fanalahidin'ny fampandrosoana any Madagasikara amin'ny alalan'ny pasteur Mayor André Christian Dieudonné, filohan'ny atoko ZFM na ny Gideona fandresenan'ny fahatrana eto Madagasikara, raha toa ka tany Antsiranana, Mahajanga, Toamasina, ary Antananarivo no ny avianareo mpitondra ny fanesy teto Madagasikara teo aloha. Aleo indray mba olona avy aty faritry Betsileo no hitondra ny fanjakana raha nambaran'ny pasteur Mayor, ary ity filohan'ny ZFM ity no vonina hitarika an'izany. Nisy araka izany fivirina niarana tamin'ireo mpikambana ao amin'ny atoko ZFM eto amin'ny régional ny fianarantsoa sy ny manodidina, izay tarehin'ny pasteur Mayor filoha mpanorona ny atoko sy Rakotovao Andriaparany filoha national ny alakamisy voalohan'ny volana novambra taona 2010 tao amin'ny hôtel Sofia fianarantsoa. Ny filoha mpanorona ny atoko ZFM moa dia vonina hatrany hifanakalo hevitra sy hiara asa amin'ny olona rehetra. Makasitraka makatela tsika voakan'ny fianarantsoa kanefa dia tsy haiko nisy misaotra tsika voaka fianarantsoa voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra afo indrindra no ny fitantan'Andriamanitra mahery ka dia notatany tamin'ny lalandavitra iny reto ray aman-dreny reto ka totso matsara eto fianarantsoa ka dia isaorana mitafotafo Andriamanitra afo indrindra. Manaraka izany dia isaorana koa ny fitondram-panjakana mahery atany amin'ny faratapo indrindra ny eto fianarantsoa izay nanome fahefana feno izao fikambanana atoko ZFM izao ka nanome alalana ahafahana mamory atsika voaka fianarantsoa izay mangeta eto an'izany hoe ho afaka amin'ny fahantana izany. Ka dia isaorana manokana ny mpitondra eto fianarantsoa ary tsy hay adino itsika rehetra izay tonga manatrika eto izao anfo falifaly anfo ravoravo solotena ny membre-ny ZFM eto fianarantsoa no tonga dia efa milorako isaorana sahady ianareo rehetrarehetra izay tonga eto koa dia Andriamanitra ny fiadanana ny fombantsika tsiraray avy ka dia izy no hitantana sy hivimbina antsika ka mety tolotsaina sy fahendrena ary fahalalana feno ka hatsapantsika izany hoe ezaka tokony atao hiendena amin'izany fahatrana eto Madagasikara izany ka dia mino sy matoky ny tenako manokana raha miray fo miray saina fanome tanana antsika rehetra dia matoky aho fa resitsika izany fahavalo imbonana izany dia ny fahantrana izany ka raha resy io fahantrana io dia miara falifaly miara ravoravontsika fa dia tonga amintsika le fitanenana hoe fiadanana ary Jehova mihitsy aza dia niteny tamintsika hoe fiadanana romeko anareo fiadanana ravelako anareo ho tanteraka amintsika n'izany fiadanana izany indrindra eto Madagasikara ka dia makasitraka makatelina itsika rehetra izay tonga eto saotra to. Andriamato filompanorona ny atoko politika ZFM Gideona fandresena ny fahatrana eto Madagasikara. Ho anareo mpitantana provincialy sy ny bolao manaraka azy, ho anareo mpitantana régional sy ny bolao manaraka azy, ny any amin'ny commune rehetra sy ny fokotany ao amin'ny atoko politika Gideona fandresena ny fahatrana eto Madagasikara. Miarahaba antsika rehetra eto amin'ny région Haute-Matiatra. Miarahaba amin'ny fomba manokana satria zava-dehibe izao fifankahitana sy famborena izao ary matoa ny filompanorona sy ny tenanay izay misotena bureau national tonga eto dia tsy vitany hoe fahamalina ny andro izay nampitainareo ho anay fa ny fahasapanay mahazava-dehibe ny asa vitany atoko eto amin'ny faritra fianarantsoa. Koa dia miarabanareo izy zay amin'ity andro fiasana andro fialan-tsasatra ity miarabanareo fomba manokana amin'ny fahatontosana izao
fiarahana izao. Fandriko dia tiako raha niara-miainy ny hira fanevan'ny GFFM isika tamin'ity ity aza matahotra ianareo fa rehefa voatonga ny Antananarivo dia ho asaiko rehefa teknisiana ty fianaratsoa ny hira dia irainareo isaka mivory satria ao anatin'izany hira zany no misy ny foto-kevitra na ara-politika na ara-sosialy na ara-ekônomika ijoroan'ny antoko politika. Ry mpikambana ho antsika rehetra izay manatrika tolorana ho anareo ihany koa ny fiarabana satria na fohy fotoana ianareo maheno fa misy mpianatra any amin'ny lycée aho, maheno fa misy mpianatra any amin'ny université aho, maheno fa misy fonctionnaire aho, maheno fa misy mpampianatra aho, maheno fa misy mpahandrarana temerena eto, maheno fa misy mpitsabo. Andeha tondroany keo ry vahoaka eto Fianaratsoa. Faly izay satria nambany miantso ianareo. Satria misy etaeta-po avy aty aminay ary avy aminareo ihany koa. Dia mba hifankafantarantsika bebe kokoa amin'ity anio ity. Koa maniry izay raha maniry mba hifandray tanteraka ny telo. Amin'izay isika mialeto dia samy resy lahatra fa manana olona izay eritreretiny ampandrosan'ity firenena ity Madagasikara. Manana olona izay afaka manaraka malagasy amin'ny fahantrana i Madagasikara ary nanome an'izany olo izany Andriamanitra. Koa mino fa tsy sarasara ianareo ametraka fanontaniana satria vonona izay amaly. Todika manokana aminao Ray aman-dreny Pasteur Christian Dieudonné Mayorina. Dia mitona lasa tokoa izay no ny arahantsika namola vola nananganana ny antoko politika ity. Nandritra izay dimtao izay dia tsy nitsahatra ny asa ianao miaraka tamin'ny bureau national ary matombola tafajoro amin'izao fahadimy taona izao ny antoko politika dia no fijoronao ihany koa. Tonga raha fotoana izay anasongadinan'ny antoko amin'izay fa afaka miala amin'ny fahantrany ty firenentsika ity. Ka efa mahita olona izay ho atolotra mba lahatra amin'ireo mpifanirana amin'ny taona 2020 ho avy ny taona ilazana an'izany. Andriamato Pasteur Christian Dieudonné Mayorina izay filompanorona zao toko zao mankasitraka mankatelina ny amin'ny fanomezanao voninahitra zao fiforiana ito zao raha ny adidy amanandraikitra ao dia fantatray fa avy sarany kanefa na fohy fotoana ianao afohy ora ray roa na mihoatran'izay ahafahana mitafa sy ny dinika mba handraisany reto vaoaka amin'ny Fianaratsoa reto tombotsoa manokana zany mahitatavo anao sy amin'ny sary ohatra ny atoriana ihany fa ianao en personne. Koa dia mankasitraka dia matofinoa ary manao antso amintsika aza misanasana ary anao ny mahito azy fa izy eto mety afaka telo volana indray vao tafaverina eto. Ny tiako tenena amintsika fotsiny be izao ny antoko politika gideona fandraisana fahantrana eto Madagasikara mitondra loko manga sy fotsy nanomboka tamin'ny taona 2010 satria ny antoko dia niorina tamin'ny janoary 2010. Dimy taona zany izay miasan'ny antoko. Ny antoko politika zany dia antoko vaovao ary anisan'ny zandriny amin'ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny antoko politika dia mirona firehikevitra demokraty libéral. Ny dikan'izay zany dia zao
zay zany no ny orenana fa zany tsy midika fa zany no lalakevitra politika hoentiny antoko mandrina afaka miova izany arakaraka mizotra ny raharam-pirenena izay foto-kevitra mety amin'ny malagasy. Teny tokana anankitelo no filamatry ny antoko dia ny fandresena, ny fahamarina ary fifangatiavana. Ny fandresena zany dia le fahavalomponana dia ny fantrana, ny fahamarinana satria tsika dia hiady amin'izany atao kolokolo, hiady amin'izay tsy marina rehetra misy atao amin'ity firenentsika ity, ary fangatiavana izay midika fa ny antoko politika dia misokatra ho an'ny rehetra, mandray ny rehetra, mandray ny foto-kevitra rehetra, ny miankolafiny ny rehetra, na ara-tsosialy zany, na ara-politika zany, na ara-pivavahana, na ara-piangonana zany, dia misokatra ny antoko politika GFFM. Manana ny olona maizy azy no anatin'ny antoko. Manana misy maro ireo mpandrarana teo karena, ireo manam-pahaizana, mpampianatra any amin'ny ambaratonga ambony, manana ny bac plus 5, 6, 7, 8, 10, 14. Maro ireo mpianatra amin'ny université, maro ireo vehivavy izay misehatra amin'ny ara-tsosialy amin'ny ambaratonga rehetra, manana an'izany ny antoko politika GFFM. Tiana tenena dia zao vonona hiatrika fifidianana antoko politika GFFM ary vonona ny tantana firenena antoko politika GFFM. Zay no ela ny tompoko lasy tompoko vavy fa dia manantena aho fa tsy minitra very ny lalovantsika eto fa andraisantsika foto-kevitra matrotra ary ahafahantsika mampieny amin'ny manodidina antsika rehetra izay rehetra norenentsika teto. Ankasitraka tompoko misaotra indrindra tompoko vavy. Ankasitrahana ny filoha nasionalin'ny GFFM ankehitriny kosa dia mifanojo ny loharano sy ny etaeta satria efa eto amintsika ny fianarantso eto ny pasitera Mahiaola izay anisan'ny kandidarotsaka amin'ny taona 2024 dia omentsika firenena ray aman-dreny pasitera Mahiaola ho antsika ihany koa dia efa afaka manomana fanontaniana sahady apetraka antsika amin'ny ray aman-dreny pasitera Mahiaola satria aorinany fandraisam-pirenena dia miroso amin'ny fanontaniana avy amintsika dia manangena amboninahitra ary ray aman-dreny pasitera Mahiaola. Andriamatoa filohan'ny GFFM eto Fianarantsoa, Andriamatoa Justin, Andriamatoa coordinateur-ny GFFM eto Fianarantsoa, Andriamatoa Rakotovao, Andriamatoa Rakotovao Andriapariny, filoha nasionalin'ny GFFM eto akaviako eto, itsika mpiambana GFFM rehetra, namana, sy tapaka, vahiny, sambana mba hidinidinika sy resadresaka eto ny amin'ny fanasana izay natao atsika dia miara-bantsika rehetra ary manotra ny fisaorana sady ny amin'ny fandavan-tenantsika na ahafahantsika tonga eto sadino miaraba ireo ray aman-dreny s'occupe doaray tonga manarika ny fotoana eto koa mba miaraka hidinika tazana eto ny namana mpiara-mianatra, namana tamin'ny mbola faharazazana, eto koa ny fianakaviana akaiky ihany koa, eto koa ny mpiara-mivavaka, eto koa tsika vahiny, mpanao gazety na televisiona na radio manarika antsika eto koa dia miarabantsika tsara ray avy marika izay fifanarabantsika zay dia mba hitehaka mafitsika. Didinika moa no ataontsika eto androany miresadresaka ary araky nambara atao dia hoe fahamarina zay mety fanontaniana zay zavatra manadikadika antsika rehetra. Efa nisy ihany famelabelana nataoko tamin'ny radio, tamin'ny televisionna ary ny androany hariva dia
misy ny amin'ny télévision Sofia zany amin'ny fito dia amin'ny valo mahery andray ny amin'ny télévision ZTV ny an'Kyoto teo moa zany efa nandeha tamin'ny TNTV zany dia hoentsika manaraka daholo izy fantara midirana amin'ireny radio sy télévision ireny amalina ny fanontaniana mpanao gazety ka ankoatran'izay fanontaniana tsy voavaly tamin'ireny radio na télévision ireny na tsy naharaka miaino an'ireny koa tsika dia ararotina eto zany ny fampidiniana sy mba fampiresahana satria misy iraka napanaovan'Andriamanitra zany ho amin'ny firenentsika malagasy ity dia hoe ny amonjena ity firenentsika malagasy ity fa raha ny tena marina zany ny ady eto amin'ity firenentsika ity zany dia ady ara-pana guerre spirituelle zany mampatonga ny firenentsika ity tena tsy tafavoaka mimahantra zany noho zany raha resaka ara-pana zany le ady dia mazava ho azy le zavatra telo tao hoe mila fandresena, mila fahamarinana, mila fitiavana noentina teny fanefa hoentina miady andresena izay ataontsika ady hatrena izay ka mampahantra ny firenentsika malagasy ity hatramin'izay dia saika efa nitondra fanjakana avokoa ny faritra efatra teto Madagasikara avy any avaratra ny filozafy efa nodomandry ny avy tatia varatra andrefana ny filotsirano tiatsinanana ny filo ratsiraka tao voatany efa nisy dimy angamba ny fafilo nitondra ny tany sy ny fanjakana dia raha jerevana ny fizotran'izay lalany fitondram-panjakana eto Madagasikara zay zany avy any avaratra mitodika mandeha makaty atsimo dia satria mbola tsy nisy olona avy taty atsimo voatendran'Andriamanitra tonga ny fotoana hitondra nyity firenena malagasy ity dia mbola nijanona tao Antananarivo tao ihany ilay dian'ilay fanjakana nandritry ny 3e sy 4e république izany tonga ny fotoana ankehitriny zany ny zanaky ny Fianaratsoa avy aty amintsika nanangana ny antoko politika ZFM nahazo antso iraka ampanaovo hamonjy ity firenena malagasy ity satria rehan'Andriamanitra ny fahorintsika ny fijalintsika ary tsika zanaky ny Fianaratsoa dia mbola takany hoe lasa zanaky ny kiala hafa satria dia hatramin'izay dia raha betsaka dia mbola nijanona teo amin'ny filohan'ny antenimeran-dolona na premier ministre izay mbola voapaika ny filoham-pirenena ambony foana ka dia na dia tonga amin'izany toerana zany dia tsy afaka nampandroso ny faritra misy atsika fa dia tsika samy eto tanàna ihany tsy ady toerana samy tonga amin'ny heran'ny jojobo hoe samy mandeha samy tady samy manao izay tafatsangana atafavoaka ny fiainana zany fa ankehitriny mitodika aty amintsika tokoa ny tantara izany zany hoe raha ny fizotra ny fitondram-panjakana io zany dia Fianaratsoa izay vao makany fahatanin'ny tiliara zany fijarantsika io misy fitentsika gasy hoe ny masinina tsy mandalo gara ka jaratsika Fianaratsoa indray zany mba mijery an'izay mampatorofina gara ve ny masinina sady dia ho raisina fa zahay dia efa nandray andraikitra hoe tsisy masinina mandalo gara zany fa dia efa tonga ny fotoana andeha ifanometanana isika amonjy ity firenena ity dia izay nananganana ny antoko politika satria raha ny fiangonana dia efa misaraka tsara ny antoko politika sy ny fiangonana. Ny fiangonana izay resy lahatra ny fampianarany boky ny apokalipsy dia miditra any am-piangonana. Fa ny antoko politika indray izay resy lahatra ny fahorian'ny malagasy sy ny fahantrana
ka ia tsy andresy azy dia miditra atao ny atoko izay fefemo izany hoe ato zany dia tsy misy resaka fotom-pampianarana doctrine fiangonana na misy fitaovana olona anaraka ny fotom-pampianarana na ny fotom-ponoan'ny fiangonana anankiray na ny firehana politika ny antoko politika hafa fa dia hoe ny antoko izay fefemo ka tonga ato zany tsika diray na inona fivavahanao na inona finoanao tiako resana zao inona fiangonanao ny fiangonana kristianina be ny finoana maro koa ny finoana misy ny finoana kristianina za angamba tsika eto zao mety majorité tsika dia kristianina daholo na katolika na protestant na fiangonana zandry ny antsoina azy na mivavaka sabotsy na mivavaka lady na mihinana kisoa na tsy mihinana kisoa kristianina daholo zany zay ny finoantsika mety misy silamo koa tsika eto efa finoana hafa indray raha silamo fa tsy mitovy finoana amintsika kristianina na mety ny finoana mandala ny fomban-drazana koa efa finoana hafa koa zay ka tsika eto tsy hanavanavaka amin'izany fa dia hoe na kristianina izy na silamo izy na mpandala ny fomban-drazana izy dia samy sahirana eto amin'ity firenentsika malagasy ity samy mahantra eto amin'ity firenena malagasy ity ka raha samy resy lahatra amin'izay fahoriana sy fantrana izay zao tontolo zao koa fa mametraka ny larana akaikikaiky ny farany ny firenentsika malagasy amin'ny fahantrana andao votana ty firenena ty fa efa mba nanao ny tany avaratra tsy tafavoaka nanao ny tany varatra ndrefana tsy tafavoaka nanao ny tany antsinanana tsy tafavoaka nanao ny tao voatany zao mbola rahantsika mita mbola vo maika afahatelo any amin'ny farany angamba atsika sao dia mba itsika atao amin'ity faritra be tsy leo ty ary ny tena nitendren'Andriamanitra monjy n'ity firenena andao démontre tsika rehefa tsy vitany hafa ho vitaitsika sa tsy ho vitaitsika vitaitsika zay atao fa hoe mbola tsy tena mafy ohatr'izany toy izay sy toy izay ny resaka ny fanaovan'ny pasteur Mayol tamin'ny vahoaka ny fianarantsoa tamin'ity fitsidiana ity mitohy hatrany ny fitsidiam-patra ataon'ny pasteur Mayol filohan'ny Toko 7 FM ary dia hoentina amintsika eto miandalana ihany izany fitsidiam-patra ataony izany